Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa ni radio manerantan le feoni fanantena ni tundato kiazava. Ny tsiky kely indray mitopy dia afaka hanova zavatra be dia be na dia verina hoe kely ihany azy izany. Ny tsiky kely misorotra amin'ny endrika iray dia mety hanasitrana fon'olona iray maratra, mety hampifaly olona iray malahelo, mety hamerina fihavanana izay rava teo aloha, mety hahazonao namana vaovao ary mety hampiova indrindra ny tontolo manodidina anao. Ka aoka ny tsikinao no hoery miasa mangina ho an'ny hafa. Endriavana, ampiasao ny tsikinao hanova ireo manodidina anao, fa aza vela hanova izany tsikinao izany ireo manodidina anao. Ahoana hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra? Mifalia mandrakariva. Tesalonianina 1:5-9. Taizano ni havini uvinano ni sini movemba fantatrao lazao fiki mamela na fiti mahasolusuni mitoetra uduri tiki sumbinani chini nanirita dena nefa denumena uamfika uluna pivaini mandrauka kehitrini izinu finalazo Tarika Harlanto. Tiki manakula zaina ungeni vatsinaina tilani zaraina tiki natsiniteni aza naupita mahalaza kuwa mama faza tiki sumbidani chini naniritanye dena nefa denumena uamfika uluna pivahiti mandrauka kehitrini izinu finalazo AWR Mitondra fanantenana isan'andro ho anao. tiki lailuva paradisa rambula misisisa umewa ufamarisa honi funao iufataza
minitiky omeo ao amboleko tiky sombindanitry kazavelisitsiny iatsara velati AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao amin'ny alalany ity onjapeo ny radio adventiste maneran-tany ity faly tokoa ny mieritreritra fa liny ianao ary manan-kilatsofina handre ny tenin'Andriamanitra ianao koa dia atolotra anao ny fiarabana manahoana tompoko ary mirary mba hampitomboina ho anao isan'andro ny fahasoavany ny tompontsika indrindra raha eo mpiainona ny teny avy aminy ianao fa toy ny mahazatra antsika dia andeha isika hiombona ao anatin'ny vavaka foy alohan'ny fampisarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ray masina noho ny fahamasinanao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anatonana ianao satria izahay feno fahalotona feno faharatsiana koa dia maniry indrindra ny mba anadiovana anay amin'ny ranony zanakao dia mba ho heverina ho marina eo anatrehanao izahay miafina ho aminy koa izy no angatahanay mba hitondra izao vavaka izao eo aminao dia ny fangatahana mba hanomezanao anay ny fanahy ianao ampangina ny feo hafa rehetra mba hiasa izany fanahy izany ka tsy ho tenin'olombelona no andraisanay ny teny avy aminao fa dia mba ho tena teny avy amin'Andriamanitra masina teny masin'Andriamanitra miasa tombo aty anatinay areoka ny fanahinao ampanan-kery izany teny izany dia ho anao rery ny voninahitra fa ho anaiky izany famindrapo ny famelan-keloka ary ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Indraindray isika dia laim-panahy ilaza manao hoe nahoana ary ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy no tsy mba nindro azy ho mpamonjy sy Kristy ilay Mesia. Eny, fa na dia teo aza ireo fahagagana be dia be sy toe-javatra mahatalanjona tsy vitany maha-olona nataon'i Jesosy. Ny sasany tamin'ireo mpiarabelona aminy mba nioby azy ihany ho ilay hanavitra eo ambany fandahivozan'ny Romanina mpanjana tany rehefa nahita ireo zava-mahagaga nataon'i Jesosy. Saingy niova ho fahavalony tsotro izao izy ireo no ninjay tsy tanteraka ny nofinofiny. Ny sasany aza moa dia nandray azy ho toy ny mpiaramonina tsotra ihany ary nanesona na hoe tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. Filazantsarany Marka 4:17 no milaza izany amintsika. Marka 4:17. Ny Baiboly raha teo koa dia milaza ao amin'ny Isaia 7:15. Isaia 7:15 fa tsy nanana endrika na fahatsarantare izy raha nijery azy isika dia tsy nisy atsarantare aniritsika azy fa lehilahy ory sady zatra fahoriana izy ary tahaka izay tsy tiany olona ho jerena akory raha ny saina sy ny fijery amin'ny maha-olombelona nofo amandraha fotsiny tokoa matsy dia ho toy voalaza ny mpaminany Isaia io fotsiny ihany
sy tahaka ny nahitan'ny ankamaron'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy, azy ho tahaka izay koa no iheverantsika sy ahitantsika an' Jesosy. Izany hoe zanaky Josefa mpandrafitra, rahalahy Jakoba sy Josesy, mahantra, lehilahy ory, tsy misy atsara antare anirena azy. Fa raha mandinika fotsiny tokoa moa, inona no mety ifandraisan'ny fahafatesan'ny lehilahy iray 4 sy 2 taona lasa izay amin'ny tantaram-piainan'ny olona velona aty amin'ny taonjato fa 120. Inona ny ifandraisan'izany? Be deaibe inge ny olona maty tamin'izany fotoana izany avoarakitra amin'ny tantara dia vakitsika amin'ny boky, fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika izany. Eny, fa na dia atao hoe nandray anjara be deaibe tamin'ny tantaran'ny fireneny aza Jesosy tamin'ny fotoana nahavelomany, valiny mijanona ho tantara voarakitra mitsoratra tahaka ny tantaran'ny olo malaza rehetra ihany ny tantaran'i Jesosy, raha ny saina sy ny maso voafetra mitafy nofo amandra no ijerentsika azy. Tsoriko aminao fa nisy fotoana izay nametrahako tamin'ny tenako manoka izany fanontaniana izany mihitsy, hoe Jesosy io inona moa ny ifandraisan'ny fiainako amin'ny fiainanao ianao izay velona 4 sy 2 taona lasa izay. Fa tamin'izany fotoana izany dia ny maso mahaolona ihany sy ny saina mahaolona ihany no nieverako sy nijereko ary namakiko ny tantaran'i Jesosy. Tsy voafetra nefa Jesosy, fa nisy hatr'izay ary ho mandrakizay, arak'izay voalaza ao amin'ny Exodosy 4:17. Ao amin'ny firazantsara nosoratan'ny Matio 4:9, 17:17, nanontany ny mpianany Jesosy manao hoe, ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia hoy Petera namaly hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Toy izao no nanohizan'i Jesosy ny teniny, sambatra ianao Simona, fa tsy nofo amandra no naneho anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Jesosy ihany koa no nilaza izao teny izao tamin'ny Marta ao amin'ny Jaona 2:1-7 manao hoe, Jaona 2:1-7 manao hoe, raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha fitinina dia izao, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy. Averina, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny fanahy masina ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary amin'ny finoana ihany koa no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Amin'ny finoana ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra sy ny fanahy masina tamintsika no azontsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra, dia ny toetrany tsy misy pentina, ny fahamarinany tsisy azoko ihany naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Raha mitodika amin'ny tenantsika isika, mba hanisan'izay nino ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamiko mikasika an'i Jesosy ve aho? Raha eny ny valiny, dia Jesosy Andriamanitra ny manome toky anao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ny Baiboly ho fanambarana avy amin'Andriamanitra isika, dia marobe ireo olona voalaza ao amin'io Baiboly fa nomen'Andriamanitra tombontsoa hahita ny voninahiny, ary samy niaiky sy nijoro ho vavolombelona avokoa izy ireo, fa nanana fahatsapana manokana teo amin'ny fiainany tamin'ny nahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Mosesy ohatra, ao amin'ny Exodosy 4:3-9, dia voalaza fa rehefa naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra ho valin'ny vavaka fangatahana nataony, dia voalaza fa niondrika faingana tamin'ny tany izy ka niankohoka. Ny mpaminany Isaia koa, ao amin'ny Isaia 9:5, dia nahatsapa ny fahalotoany sy ny tsy fahamendrehan'ny tenany manokana rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ka nameno tahotra azy izany. Ezekela mpaminany, arak'izay voalaza ao amin'ny Ezekela 2:1,
andiny 9 de voalaza fa nikarapoka ny ankohoka rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo mpiandriondry tany Etsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina de voalaza fa raiky tahotra indrindra raha nahita ny voninahitry ny tompo na nelatrelatra manodidina azy ireo arak'izay voalaza ao amin'ny Matio 2:5-7. Farany amin'ny ohatra ho raisitsika de ny apôstôly John zay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7 fa lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anolohan'ny tongony. Tongotry Jesosy io raha naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andron'ny tompo de ny andro sabata izany, arak'izay voalaza amin'ny io Apokalipsy 7:10 kosa indray. Sambatra loatra i John nahita tamin'ny fomba manokana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro sabata, ary de lavo ny ankohoka teo anolohan'ny tongony izy. Ireo rehetra voatanisa teo ireo anefa de samy tsy nisy navela hitoetra tao amin'ny orooro sy ny tahotra na diray aza rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ary natsapa ny fahalotoany ny tenany sy ny faharatsiany manoloana izany voninahitra izany. Izany natonga azy ankohoka teo anatrehan'Andriamanitra. Fa tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia namela eloka azy rehetra ireo Andriamanitra, ary nanome toky mba hialan'ny tahotra fa tsy andevina azy ny fanatrehany fa hitondra fitahiana kosa. Ny apôstôly John no mamintona izany fanandramana izany raha milaza ny fahitany an' Jesosy izy ao amin'ny Jaona 1:20 manao hoe, ary hitanay ny voninahiny de voninahitra avy amin'ny ray feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy voninahitra mandevona rehefa miaiky ny fahalemenao ianao, fa voninahitra feno fahasoavana, feno fahamarinana. Voninahitra toy izany no ho hitanao eo am' Jesosy Kristy. Eny tokoa, ilay voninahitr'Andriamanitra feno famirapiratana sy fahatanterana tsy haijerena sy takarina ho an'ny olombelona mpanota dia navela ho hitan'ny rehetra tao am' Jesosy Kristy fony izy ny aina nandritry ny 30 taona mahery teto am'ty tany nisy atsika ity. Nanomboka hatreo de tsy voafetra ho tombotson'olombitsy fotsiny ihany ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Isaorana azy mandrakizay izany noho ny fitiavany sy ny famindrapony amintsika, noho ny fahasoavany, no lazainy Jaona apôstôly dia afaka mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra isika. Ka hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Koritianina 2:7-12 fahasoavana sy fahagagana manao ahoana tokoa re, izany hoe ny mpanota to aso anao no afaka mijery ny voninahitry ny tompo, nefa tsy levona na miorooro ny tahotra eo ny famirapiratany ny fanatreny. Aoka tsy ho adininao anefa fa amin'ny finoana ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no isitrahako sy isitrahanao izany fanandramana izay manandratra atsika amin'ny toerana avo indrindra izany. Raha mino mantsy ianao dia ho azavain'ny fanahin'Andriamanitra aminao ny fahatanterahany Jesosy sy ny akantony tsy manam-paharoa ary ny heriny tsy manam-petra, hibanjina ny fahasoavany sy ny fahamarinany amin'ny firavoravona sy ny fifaliana tsy elazaina ianao. Fa ankoatra izay dia hibaribary aminao kosa ny faharatsiny ny ota nataonao sy ny mahampanota anao, sady ahatsiaro tena ho tsinotsinona sy malemy tsy hafa manoatra fa tsy manana herina de kely akory azy ianao hialana amin'ny ota. Ary noho izany dia hiandrandra ny vonjy avy amin'i Jesosy mpamonjy anao ianao, dia izy ilay zava-drehetra ho anao manomboka eo. Ary amin'ny fiankofana eo an-tongony dia hahateny tahaka ny Petera ianao amin'izay fotoana izay manao hoe, tompoko, miala amiko fa olomeloka. Arak'izay voalaza ao amin'ny Lioka 5:5. Fa rehefa miteny izany ianao, Jesosy kosa raha mahita izany dia hiteny aminao manao hoe, aza matahotra. 5 ao amin'ny Lioka 5 io ihany. Rehefa maneho ny voninahiny amintsika mantsy Andriamanitra dia mampibaribary amintsika koa izy ny mahatsinotsinona antsika
ny maha izy antsika dia ilay malemy tsy afa-manoatra hiala amin'ny ota sy ny fahazaran-dratsy mahazatra antsika. Ary farany, akoatr'ireo fanambarana anankiroa ireo, Andriamanitra manambara ny maha izy azy, dia manambara amintsika koa ny maha izy antsika, dia farany ambarany amintsika izay asa na zavatra tia no tanteraha itsika. Maro amin'izy ireo. Isaia ohatra, taoriana ny nahitany voninahitran'Andriamanitra sy ny ankohofany na ny keny ho tsinontsino, dia nahazo baiko izy hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Tena maly izy hoe inty aho, irao aho. Ny apôstôly Petera taoriany ny ilazany hoe miala amiko fa olombelo ka, dia hoy Jesosy taminy hoe andao fa olona indray kosa no ratovinao manomboka izao. Rehefa mampiseho ny maha izy azy amintsika Andriamanitra, ny voninahiny ny maha izy azy, dia mampiseho amintsika koa ny maha izy antsika malemy, tsy afa-manoatra, tsy manan-kerina kely azy. Ary rehefa manaiky izany isika, dia irahiny amin'izay, zao no ataovy are, zao no ataovy are. Eto am-pamaranana ny fiarantsika androany, raha mba fanirinao ny anahaka an' Jesosy ary mino aho fa izany mihitsy aneny mba fanirintsika tsirairay avy. Dia io fanandramana nananany apôstôly Petera teo ampibanjenana ny voninahitr'Andriamanitra teo am' Jesosy tompony io no fanirina sy vavaka ataoko mba hahatonga izany ho fanandramany tsirairay avy amintsika koa. Fa amin'izay ihany no hanovana antsika hitovy endrika am' Jesosy malala antsika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthianina 2:7-20 izay tsy fakitsika intsony. Ho tanterahany tompo amintsika tokoa ane izany. Mandra-piona tompoko. Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy any. Antokopihira, imprimerie adventiste. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Now
radio feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary. Zay ilay feokira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika. Miarahaba tompoko. Manasanao ary hanovony soa miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritra o. Rehefa atao dia ataovy tsara hatramin'ny farany. Tantara nosoratan'ny Vanjaniaina, andrenesana ho an'ny Nartiny sy Sam. Maninona koa ary ty radio tiny mampifilafila ohatran'ity. Fa inona zato masomokotra amin'ny bonarany tsy mahare mihitsy e. Hoatsay, mandroso lesor Josefa. Mipetrapetra eo amin'ny akalany eo. Eto. Asa lesy mahazo an'ity radio ty fa kasosoka sahala amin'ireny taratasin'ny andretana afo ireny ty iziko. Nefa mba saika eno an'le fandaharana mikasika amin'ny fambolena leno resanga iny fa jerety afitsony. Malahelo tsy nahita ny Emily indray dia modin'ny radio no analana vokona hoe tsy mandeha. Jereo tsara so pile tsy pile voavina tapiandro velesy ka tsy andeha ahoana. Bonara, ka tsy reo ihany ve le pile efa natapy masoandro tamin'ny 2 volana nasy nahoana ny tsy tokona le radio satria tsisy herinaratra manosika azy tsony. Fa maninona raha mba mividy pile vaovao indray mbola tokony andeha reo Josefa. Vao afaka omaly any nandefa anio anie sady tsy tangavy ety nefiko mbola mitanatana be ty sitrane anapina ividianana an'le solonify letsy aho. Azaka ihatra ary bonara. De mionona zany fa tsy andrean'le fandarana makasika amin'ny famboleningya raha izany fisasasan'ny radio zany no andrasana. Ka navelona aza nge io vao mandeha 2 minitra ngamba de mitsitra raha izay ny esansy ny tanina ny andro zay de aleo aloha zany ataminandro bebe kokoa reto. De amin'ny manaraka andray miaino. Bonara, fa ela ve hitady vola sa tsy hitady voly hitady ako. Ngatsy amboly katsaka andray. Nda amboly ah io zaza efa mividy an'le masomboly rato 200. Fa hoe inony tena mety ambolena eto amintsika ko. Efa eo ampikarakarana ny tany fambolena katsaka io. Vao vita io de nda amboly bonara. Zany lesy tena vonina amboly. Tena tsara lesy zany
tadedio tsara ary ay fa akoatrany efa nolazaiko taminga hoe mitaky hafanana avoavo ihany ny katsaka mila toetany lalonofo sy matsiratsiraka izy ary tany masaka sy beroka de otre tadidiko tsara le roa zany akoatran'izay oinga de mila raha mibetsaka ny volo-katsaka indrindra fa eo amin'ny tapabolana aloha sy aoriana amin'ny fivoahan'ilay katsaka zay mihitsy de hoe mila azavana ihany koa izy ka tsy tsara atao mifanetinety rehefa mamboly azy fa atao melanelana eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 50 santimetatra hatramin'ny fototra tsirairay tena mahatadidy lesina koso bonary zany takininona tsy arakarak'le zavanitranga tamin'iny fotoana nionatsika iny ela koa letsy vo mainka aza tadidiko daholo ny zavatsy etra isaka mieritreritra ny reto nifiko reto ako velomary voanjo fa tsy ahazo aitsony raha zay mpivarotra voanjo ela kosy fangatsy ho totonany ray esy aleo aloha any zany finy any mbolatry nahafahako ny ona tamin'ny kalemily eo de fa mahita ny fahavoazako eto fotsiny mifanohatra amin'izany kosaka raha tinga ny ona aingana amin'ny Emily de andao volena aingana ny katsaka maika io to vokatra afaka 20 andro ano angy aorinany nambolena azy resaka lesy zany fa raha tsy tia am'izao fahavoazako zao iny dia aleo aloha any ka ela kosa raha mbola tsy niteny taminiko sa aleo avadika lesonjesaka fa tena marina ny teniny Josefa le hoe rehefa karakaraina sy arahana tsara ny fipetra fambolena de manome valosoa anao izy aleo ifotorana tsara ty zay mihitsy rehefa atao de ataovy tsara hatramin'ny farany tongo tsamby andakana lesiny ambonara tsy vadibadika na okivy fa itoy hatrany afara karaha izany no hoe zay ndana loha sy loha iainga an'ireo piliny radio ireo afahantsika meno an'le fandaharana raha-mpambolena lefa ny feon'ny fanantenana ka bonara inona anzay vo eo no hoe vonona de kaihatra amin'ny pilina anankitelo le izy inona ny dingae za no ividy pilina ahafahana mihaino fandaharana raha-mpambolena anoron'ny teknika mba hampahomby anga de afaka ny fanampiko anga arak'le fanampanantenaiko anga sa otre misaotra indrindra lesor Josefa mety zay ka zay zany de tsy hanampy anga am'le fikarakarana nifotsony zany ay tena kivazivazy zary tena ninresaka iny ka elany maimaika tsy mihaino toy any resaka hatramin'ny farany aza mba atao an'izany mo lesor Josefa aleo fidiko zao de zao ampilina de mba hampio amin'le solonifokiny lesy zay ay sany araka an'le nylazaiko teo de fa mazoto an'olo-katsaka eo mo lesy fa averiko volanga raha vo tafavoaka ny vitom-bokatra raikitra zany misoatsy misy olana fandana loha jereo le pilina fa afaka 10 minitra eo ange de andeha le fandaharany ay sady torohevitra mbola mahakasika an'io fambolena katsaka io mihitsy no entindry zareo ao misaotra petraka ho tahin'Andriamanitra lesor Josefa eno na toko aizanzay moa de vola teo iny di aiza moa zany zao le mpivarotra akaiky indrindra etsy amin'ny entoandre Emily le tsy fandeho aizandray ieny tokoa saika voafenga na matony
jereo tsara ihany ny lalana na izany aza ary bonara so iampyndray fahavoazana ty lesa ialeondray reo kely sisananandreo fa zay vo tena hoe osahira ny Emily oka lesa zay fa afaka 3 minitra de efa tavaveriny eo a lako lesa te 3 minitra angiakangana le tiako faly amin'ny fahavoazany olona fatana le fandaharana dia faly tafaraka aminao hatrany zahay madamy Nirina ary misaotra anao indrindra nanokana fotoana izaranao ny mahasoa ho an'ny mpiaino antsika momba ireo teknika fambolena katsaka. Ny fambolena katsaka hoy ianao dia mety ary azo volena manerana ny nosintsika indrindra fa ny faritra fovoany andrefana sy ny baibo ary tena azahombokatra tokoa rehefa arahana tsara ireo fepetra ny fambolena. Tsy dia mandany be ny ambiokana ny masomboly ilaina nefa kosa arakaraka ny toetry ny tany. Raha lonaka ny tany dia ambioka 520 kilao isaky ny hektara no ilaina. Raha tontonony kosa ny atsara ny tany dia mila ambioka 30 kilao isaky ny hektara isika. Fa raha tena kotrakotra ny tany ambolena katsaka dia eo amin'ny 40 kilao isaky ny hektara eo ny masomboly ilaina. Raha izay no efa nresadresahana inona indray ary tompoko ny fepetra ilaina tsara ho fantatra ankoatr'izay. Mila karakaraina tsara zany ny tany, asaina lalina tsara dia tsara koa zany miasa ny tany amin'ny angadin'omby raha vatany vao afaka ny volo teo aloha. Potehina sy ragiragiana ary atao mivadika tsara mba halemy tsara zany ny fanambon'ny tanimboly. Tsy mety amin'ny fambolena katsaka zany reny baingabainga be reny. Izany dia mba hatsara ny fitsirian'ny katsaka. Eo ampiasana zany dia hitondrana sokay ny tany voletsika katsaka indrindra fa raha hoe tany somary kotrakotra ny taninao, tany manta zany, dia hitondrana dolomi rehefa le miasa azy iny dia avadika tsara ao izy avy eo na miaraka amin'ny zezipahatra. Azo afangaro zany reo? Azo afangaro ny dolomi sy ny zezipahatra ho an'ny tany kotra. Izay le fitondrana sokay izay ny dolomi sy ny zezipahatra misy lanjany ve tompoko ho an'ny tany anankiray 1 hektara ohatra? Raha ho an'ny tany 1 hektara zany zao ny dolomi ilaina amin'izay dia eo amin'ny raha tena kotra le tany dia mila dolomi eo amin'ny 2 gony eo zany hoe 100 kilao zany. Isaky ny hektara? Isaky ny hektara. Dia manahoana ny amin'ny fotoam-pamafazana? Raha vao metomboka amin'ny fahavaratra dia afaka manomboka mamboly katsaka itsika raha eto anivon-tany no jerena zany ka ny Novambra eo. Nefa moa arakaraka ny orana io dia saika mandavataona amin'ny faritra izay azo tondrahana ozy izy sy tsy misy fanala. Ny volana aprily sy ny volana May zany amin'ny baibo any amin'ny faritra andrefana. Rehefa manomboka ny fahavaratra manomboka ny 15 Novambra any nefa arakaraka ny firotsaky ny orana zany dia mety ny famafazana etỳ anivon-tany. Fa mety kosa izy mandavataona amin'ny faritra azo tondrahana na tsy mangatsiaka be loatra. Dia raha baibo zany na any amin'ny faritra andrefana dia ny volana aprily sy ny volana May no fotoana famafazana. Dia misy fepetra ve tompoko ilay fomba famafazana? Ny fomba famboly katsaka zany dia 70 cm eo mielanelana ny tsipika 2 ary 70 cm ao anatin'ny tsipika. Zay no ilan'le hazavana taramasoandro tokony hiditra ao amin'izay. Ahoana moa zany le hoe ao anatin'ny tsipika le 70 cm ny elanelan'ny tsipika tsirairay 70 cm dia ahoana le hoe 70 cm le ao anaty tsipika? Isaky ny mandatsaka vo ianao dia 70 cm. Dia le 70 cm indray elanelan'ny toerana anankiroa misy ny katsaka. Saotra tompoko. Dia ny fambolena anazy
roa ka hatreo amin'ny 3 santimetatra ihany no alaliny andetehanao anazy le masomboly manjary lasa tsy mipotra izy raha vohatra ataonao mihoatra an'izay. Ie, izy io ve tompoko tsy misy hoe amin'ny tany mafy na amin'ny tany malemy ny alaliny ametrahana ny voa sa mety daholo? Ho an'ny tany mafy izy dia io le roa hatreo amin'ny 3 santimetatra eo. Fa raha tany malemy indray izy dia tsy de tsara nefa ny raha ohatra ka hoe ataontsika lalina loatra efa eo amin'ny 5 santimetatra eo ihany zany no tena tsara. Raha ho an'ny tany malemy be ireny. Ia, nefa tsy maninona koa raha atao somary marivorivo hoe manaraka an'ity le rokatra amin'ny 3 santimetatra ity raha tany malemy. Tsy maninona. Ie, mila zezika ve tompoko ny fambolena katsaka? Mila ny katsaka fa izy zany tsy de mila zezika be dia be loatra ny fambolena anazy. Karazana zezika inona ny mety? Ny tena tsara aloha dia ny komposta ihany zany ny aporisihako atsika. Satria raha zezim-pahatra zao no ataonao dia atratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara ny zezim-pahatra ataonao ao. Dia nefa raha komposta ny ataonao dia eo amin'ny 10 taona eo ihany dia efa ampy amin'ny 3 hektara. Dia aloha zany komposta ny tena tsara. Ny komposta atao fa iny sady tsara ny vokatra no tsy mandany be ianao. Dia teneniko hatrany zany hoe mampirisika antsika hatrany zany andraraka dolomi mba tsy harikivy ny tany. Ny fatra zany ilaina amin'le dolomi dia eo amin'ny 500 kilao hatreo amin'ny 2 taona isaky ny hektara ny fatrany. Dia tsara ho fantatra ihany koa zany fa ny katsaka dia mila azota betsaka. Noho zany ny fanomezana azy zany aloha kely ny voan'ny babiny zany mahatsara ny babiny. Ka izay ny aporisihako atsika hoe le ranonjezika aza adiny mihitsy ny manisy ranonjezika ny voly 12 andro aorianany ambolena azy. Mety misy fatrany ve ny tena idealin'ity ranonjezika ity amin'ny fambolena katsaka? Ny ranonjezika moa zany dia fanampin-jezika izy io. Dia rehefa avy manondraka iny ianao dia tsara zany manao an'le ranonjezika zany hoe manampy ranonjezika. Tsy dia hita loatra moa zany ny tena fatrany fa somary arahanao an'ny ranonjezika fotsiny izy rehefa avy manondraka ianao. Iroso amin'ny fikarakarana indray ary sika mba hahafahana mahatsara ny voly dia manahoana ny fikarakarana? Alana ny matevina ka fototra iray isan-davaka no vela 12 andro aorian'ny mafazana. Raha ohatra ka hoe lasa voan'ny roa zany lasa tao an-davaka dia asoro ny anankiray izay hitanao fa marifirefo 12 andro aorian'ny mafazana rehefa mipotra iny ny voly zany. Dia vona sy somary totofana izy 12 andro aorian'le fitsirina iny indray. Zany hoe 30 andro aorian'ny namafazanao azy zany. Dia avena fandroina izy raha ilaina izay zavatra izay. Ahoana no ahafantarana hoe ilaina ny fanaovana an'izay fievona sy fanofana izay? Ny voly aloha dia tsara foana ny avaina indrindra raha hoe hita hoe misy ahatra izy. Satria hoan'ny ahatra ny zezika fa tsy lasa hoan'le voly. Noho izany dia tsy tsara zany mahita ahatra eny amin'ny voly ambolentsika fa ny voly ny tokony sitraka ny zezika izay avavintsika eo. Ia. Manana fahavalo ve tompoko ny katsaka? Tena manana ny katsaka. Ka ny fanasiana fanafody ny ambiko melohan'ny ambolena azy toy ny fanaovantsika amin'ny vary, soja sy ny volomaro hafa samy hafa reny vaventy fo reny dia ilaina foana zany manisy an'le ranomena sy ny ranombary marihatra amin'ny voly alohan'ny an-datsahantsika azy ao tanimboly. Ny fanafody mora sanatria zany ka tratry ny aretina dia reny fanafody efa nentintsika ho an'ny mpiaino reny. Ny fanafody ara-boajanahary reny ihany no arahantsika fa
le kalandrie mpambolena kalandrie manaraka ny dia amin'ny volana iny aza tsinontsiny avintsika mihitsy satria miankina amin'iny ny ain'ny zavatra zay volentsika ao de zay tokony ho vovolondray andro ihany no asiana n'le fanafody ranomena sy ranombary zay tsy adinontsika zay eny ary misaotranao indrindra tompoko a nitondra zay mahasoan'ny mpiaino antsika nefa melohan'ny sarahana amin'ny mpiaino vetivety indray mety misy afatra ve tianao apetraka ho azy ireo ny afatra tiako apetraka zany a mahaiza manararaotra fotoana rehefa fitem-pambolena volo-maharitra zany ny fotoana iainantsika satria raha ohatra ka itsika manararaotra ny fotoam-pambolena ny volo-maharitra io de io ny tena fidiram-bola antsika betsaka ihany koa akoatran'ny hoe fambolena volo legioma sady azo tehirizina amataona ny 2-3 any ny masomboly amin'ny volo-maharitra de misaotra indrindra tompoko mamokarabe daholo sika rehetra ry mpamboly fidiram-bola tsara ny volo-katsaka ary ao rehefa petra ny fambolena azy ajao ny hafanana tian'ny katsaka ny toetry ny tany sy ny rano ary ny hazavana ilainy masom-boly voafantana ampiasaina ajao ireo fitoam-pamafazana ho fiarovana ny ain'ny voly dia ahita fahombiazana ianao ka azo vokatra tsara sy betsaka entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako 3 zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-boly rehetra zay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany koa hoe nga tsy misy fambolena volo zao de jereo fa amin'ile boky 3 io zany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny ao zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny AWR na mihetsoa ay fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR ny vidin'ny boky de 4 ariary satria ny karazany volo rehetra no ao anatin'izay boky zay de mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy zay no masaka azo naroso anao teto androany mahay sary manararoatra ny fitoam-pambolena ny volo-maharitra dia arao tsara ny fepetra satria aza ombola tsara tokoa ny vokatra katsaka rehefa miakatra hatreto ihany koa aloha ny androany namanao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina samina nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndremitansoa hita asy anao ane ilay raintsika ao an-danitrao mandrapitafo lay feo fanantenana Fitiavana mandrakizay tsy novidina ka noraisiko tsisy aiay fa fitahina reo no efa natolotrao ay ka sandratra ambony Barai sudeso fa aviao ampu ka ankasisa isaurana fiderana wanao
mahafinaritra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana mbola nafohinao ny hainao avotra hoay natongahy hijoro toy izao ho tena sahy reo no efa natolotra hoay ka sandratra ambony mba raiso Jesosy fa avy ao am-po ka ankasitra Sandra Tramboni Barai Sudeso Favia Wampu Kankasitra Fany teninao no fahamarinana Tardalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana dia tafahoana indray isika anoho ny fandalinana ny bokin'ny eksodosy miarabanao ny mpiara-mianatra aminao kalibo andritsikivy sady manasanao ahatratra amin'ny farany ny lohaten'ny fianarantsika an'io dia manao hoe fanokanana ny voalohany teraka efa ho tonga izao ny fitaom-panavotana sy ny fanafahana izay nampanantenaina ny vahoaka hebreo nasaina ny omana ny vahoaka tsy nilainy ny nino fotsiny fa nasaina nanao asa araka izany finoana izany koa izy ireo nambaran'Andriamanitra tamin'izay tokony ataony tokony hanatanteraka izany ampinoana izy ireo izao na dia samy hafa tanteraka tamin'ny tontolo-kevitra no resahan'ny apôstôly Jakoba aza ny eto dia mifanaraka tsara amin'izany kosa ny fitsipika voalaza ao hoy mantsy ny apôstôly Jakoba toko 2:20 moa tsy fantatrao vary olom-pona fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa teo amin'ny fanafahana ny zanak'Israely dia tsy voakasiky ny loza faran'ireo voalohan-teraky ny Israelita noho ny fahasoavan'Andriamanitra ino no antony baiko ary ahoana ny tokony andraisantsika ny hevitra izany ankehitriny manasanao iara-maka ny Eksodosy 17 andiny voalohany ka hatramin'ny 19 Eksodosy 17 andiny voalohany ka hatramin'ny 19 ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe amasino hoany lahy matoa rehetra dia izay voalohan-teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ireny dia hoy Mosesy tamin'ny olona tsarovo izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah nareo nivoaka avy tany ko aza misy mihinana izay misy masirasira izao andro amin'ny volana biba izao no ivoahanareo ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Hivita ary ny Jebosita izay niainanany tamin'ny razanao omenanao dia tany tondra-dronono sy tantely dia anao izany fanompony izany ianao amin'izao volan'izao afotoana no hinananao mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fahafito dia isy andro firavoravona ho an'i Jehovah ny mofo tsy misy masirasira ho hanina mandritra ny afotoana ary tsy isy eo aminao izay mofo misy masirasira ary tsy isy izay masirasira koa eo aminao eny amin'ny taninao rehetra dia ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany hoe noho ny nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny voahako avy tany Egipta no anaovako izao dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary ho fambatsiarovana eo amin'ny andronao izany mba ho aombavanao ny lalàn'i Jehovah fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Egipta dia tandremo amin'ny fotoana nisan'ny taona izao lalàna izao ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita araka izay efa niainanany taminao sy ny razanao
ka omeny anao zany dia atokana ho an'i Jehova izay voalohateraka rehetra, ny voalohateraky ny biby fiompy rehetra izay anananao dia ho an'i Jehova ny lahy rehetra, ary ny voalohateraky ny briky dia ho soloanao zanak'ondry. Fa raha tsy hain'olo azy ianao dia ho folahanao ny vozony, ary ny lamatoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia avotanao. Ary raha nytany ianao ny zanakao amin'ny andro avy ka anao hoe inona no anton'izao dia olazainao aminy hoe tanana mahery nitondran'i Jehova antsika nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefantsika Farao dia novonoan'i Jehova ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lamatoan'ny olona ka hatramin'ny voalohateraky ny biby. Koa izany no anaterako an'i Jehova ny lahy voalohateraka rehetra, fa ny lamatoa rehetra amin'ny zanako dia soloko. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho feo amboniny andronao izany fa tanana mahery nitondran'i Jehova antsika nivoaka avy tany Egipta. Tamin'ny indra fony no niarovan'Andriamanitra ireo ankohonana Israelita izay nanatetina raty eo amin'ny tolambaravarany no ny finoany. Avy tamin'Andriamanitra ny toromarika izany no nampitainy tamin'i Mosesy. Hoy ny andinin'ny 2: Amasiny ho any lamatoa rehetra, ary nakasika ny olona sy ny biby izany. Foto-kevitra iray ny finosiny izany baiko izany ny mahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria izy ny mpamorona antsika sy tompony ny zavatra rehetra. Hoy ny Salamo 4:1. Salamo 4:1. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Hoy koa ny Agai 2:2. Agai 2:2. Any volafotsy ary any volamena ho Jehova tompony maro. Voaloham-bokatry ny fitahiana izay natobak'Andriamanitra ny lamatoan'ny Israelita. Famantarana maneho ny fanokaran'izy ireo tena ho azo manontolo koa izany, sy ny fatakaran'izy ireo fa avy amin'ny irery ihany izay rehetra ananany. Hitantsika koa ny hevitra momba ny fanavotana sy ny famonjena. Narovana tamin'ny fahafatesana ny voalohateraka satria voarakotry ny rà. Navotana tamin'ny fahafatesana izy ireo tahaka ireo rehetra izay rakofan'ny ràn'i Jesosy. Izao soratan'i Paoly momba an'i Jesosy ao amin'ny Kolosiana 2:7. Kolosiana 2:7. Izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Etsy an-danin'izany dia nisy fitsipika nomena azy ireo mahakasika izany fanokanana izany, dia ny fankalazana ny fanavotana azy ireo tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Nasaina nanolotra biby atao fanatitra izy ireo, fa ny zanany kosa avotana. Atem-pamaranana dia izao no lesona ara-panara isitsika avy tamin'ny fanokanana ny voalohateraka teo amin'ny zanak'Israely. Na manao ahoana ny alehibe ny finoantsika dia tsy maintsy miasa araka izany finoana izany isika. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka. Ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.